Ampifaliana no ara-bakanao mpanaraka amin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny Ledefi Madagasikara ary asaika ianao anaraka izany hatramin'ny farany. 20 volana Novambra andro iraisam-pirenena ho an'ny zony ankizy. Mbola ambany ny tahan'ny fisitrahan'ny ankizy ny zony raha ny eto Madagasikara, hoy ny tompon'andraikitry ny plateforme société civile pour l'enfance arora ny fanampanazavana. Andro iraisam-pirenena ho an'ny zony ankizy ny 20 Novambra. Mbola ambany ny tahan'ny fisitrahan'ny ankizy ny zony raha ny eto Madagasikara no jerena, io hatrany nambaran'ny Front National ny plateforme société civile pour l'enfance. Mahazatra ny andro ny 20 Novambra dia andro fankalazana ny iraisam-pirenena momba ny zoan'ny ankizy. Tsika eto Madagasikara moa indrindra izahay atao ny vovonan'ny plateforme de la société civile pour l'enfance dia manana tokoa ambara zao fankalazana zao. Voalohany indrindra dia isaorana ireo mpiara-mombon'antoka rehetra izay nahatanteraka ny lalana efa nidiavana hatramin'izay. Na izany na izany amin'ny androany dia tsy maintsy mijery fa mbola publika, fa mbola ezaka mbola rafitra ny tokony diavintsika hanatanterahana ny zony eto Madagasikara. Tsy mijery fotsiny tsika fa tsy nireo zava-misy manodidina antsika eto raha hijery ny ankizy mireny en situation de rue izay ataon'ny PFSE dia mitombo isan'andro raha tsy hijery fotsiny tsika reny takin'ny Nations Unies reny comité des droits de l'enfant fa manina mbola misy exploitation sexuelle be dia be ohatran'izao fa mampanahy ny ankizy mivarotena amin'izao fotoana izao dia be dia be mihitsy. Dia eo ihany koa ny eritreritra izay mahazo amin'ny ankizy izay mitombo isan'andro ny ankizy tratran'ny voina noho ny fiovaovan'ny toetrandro, tratran'ny haitany dia misy raha hatramin'ny resaka hitantsika ihany reny miseho any Kongo reny voalaza ny court-métrage na esprit voatatoato reny, izany hoe tena mbola betsaka izany le izy. Ny resaka amin'ny éducation antsika dia marina tokoa fa io dia misy ny ezaka nataon'ny fanjakana kanefa na izany mbola tsy tena azo azaina hoe tsy am'zava-manodrina. Dia misy zany mbola tsy mahatakatra an'izay hoe vola setriny kely amin'ny sekolim-panjakana raha misy ihany koa zao hoe mba aiza hoe zao moa ny hatsarana izany hoe fampianarana eto amintsika izany. Tokony ho hatsaraina ny fampianarana eto amintsika dia tokony ao ihany koa zany ny fanamafisana ny traikefan'ireo mpampianatra etsetra. Izany rehetrarehetra zany dia mbola ezaka tokony atao nefa isika zao androany zahay ataon'ny plateforme de la société civile pour l'enfance dia hoe raha ohatra ka valomborapolo tapitrisa ny vahoaka malagasy mbola antsasany manila mahery ny zaza latsaky ny valomborapolo taona, maninona moa tsy misy politika mpanjakana manokana mba hijerevana ny zoandreo ankizy ireo izay anorina ny Madagasikara rapitsy. Ary izay zany no anaovana itaky androany hoe ataovy ara-pahamehana rehefa hitsangana mihitsy na iza eo zany hoe fanatanterahana zony ankizy amin'ny alalan'ny fandraisana politika nasionale de protection de l'enfance izay mbola tsy misy efa tamin'ny mbola tsy misy efa rotrino fito taona zay. Ary rehefa tsy misy io dia aiza zany ny rafitra hikarakara ny resaka zony izahay tompo dia mangataka mba tsy ho atao direction kely fotsiny miazoan'ny ankizy, ataovy secrétariat d'État, ataovy direction générale kanefa raha tsy misy le politique nationale aiza ny na izany taky an'io zany zay hoe ataovy lara-pamehana ny fitondrana ny fijerevana ny momba ny zoan'ny ankizy eto Madagasikara satria raha resaka démocratie ny resahana maro anisany ankizy raha tsy mivalopolo taona. Dia izay zany nanisany mba afatra kely ataonay fa lafitrezaka lalantsika misaorana reo rehetrarehetra izay nanao ezaka sy indrindra mpanampy anay amin'ny PFSE maromaro ihany izy ireo ary tena manampy tokoa ka dia ianareo mpanao gazety ao anatin'izany mietsika ataonay zany maro be ny herinandro ty tsy ny androany ihany fa na amin'ny radio na ny télévision takina sy ampahafantarana ny ankizy indrindra hoe ny ankizy koa no tena anisany ndraidraikitra ny fijerevana ny hoaviny. Dia misy ny comité des enfants moa atao PFSE izay anetana andreo miaraka amindreo fikambana enina boribory atao anatin'izay. Anoizantsika ny fampalalam-baovao nitondra fanazavana fohy momba ny nidony sy ny fitazomana anazy teny am-ponja ny taleparitry ny fandraharana ny fonja ao amin'ny fatra Diana arahantsika raha ny fanampanazavana.
mandiso ny vaovao ny ely teny rehetra teny ny taleparitry ny fandraharana amin'ny fonja tao diana izay milaza fa notsondromina tao amin'ny fonja sy nompoizina no nahafaty an'iny tony raha araky ny fanazavana moa ho mamiadany sarakata na cancer de pancréas phase finale no nahazo azy io nagnadiady hoe ino marina ny raha misy fa maro ny resaka mandeha gauche droite mikasika ny fahalasana ny tompoko vavy Bezara Eliane Virginie Diny ny Donie voalohany teniko angamba dia miondrika mpanajana amin'ny fianakaviany ny Donie ary mankahery an'zareo jiaby artiste namana fa ny raha misy de garanti niditra ny fonja ny nosy be tompoko vavy tamin'ny 16 juin 2022 misy inculpation maromaro moa tamin'izay zay tsy ho teneniko le inculpation fa hoe niditra ny fonja izy tamin'ny 16 juin 2022 de rehefa niditra tao izy de nanao crise tsy salama de aminay amin'ny administration pénitentiaire zany raha ohatra ka voafonja ray marary de manana zo izy amin'ny maha-olombelona azy zo fototra itsabo de nalefa tany amin'ny hôpitaly rehefa nalefa tamin'ny hôpitaly izy tamin'izay de nahazo fahasalamana de niverina tao anatin'ny fonja nandeha koa ny fotoana nihetrika koa ny crise ary efa saika ny evakena izy tamin'izay fa noho ny enti-manana moa tsy nisy tamin'izay de voatery nanaraka fitsaboana tao nosy be any izy ka taty aoriana zany tamin'ny efa ray volana latsaka zay nanao crise koa izy de nalefa tany amin'ny hôpitaly ny tsaboana fa ny tena ny marina zany ny aretina nahazo azy zany dia aretina zay tsy azo tsaboana ntsony satria cancer de pancréas phase finale zany no nahazo ny tompoko vavy ka eto za zany de tsy hanymetsiny anizaniza fa mba mitantara fotsiny zay ny zava-nisy tamin'ny mombamomba ny tompoko vavy ary magnentana atsika namana malagasy jiaby hoe mampalahelo ny aretina nahazo azo koa fa mandeha le resaka gauche droite hoe nahazo poison nitsindromina pikira tsy marina tompoko zay zavatra zay fa izay de magnaja ny zon'olombelona ary niezaka na ny administration na ny fianakaviana de nahita fianakaviana ny tompoko vavy de nahita tsara fa izay tamin'ny administration pénitentiaire de tsy nialatra tamin'ny farany ary tena nagnano zay vitanay zay angamba no azoko lazaina fa raha misy fanontaniana hafa moa za tsy amaly an'izay fa zay ny zava-misy fa tsy le resahan'olona sasany zay miteraka resabe fa aretina tsy azo tsaboana nahazo ny tompoko vavy cancer de pancréas phase finale zay nahazo anazy ka dia eto ampamaranana zany de mbola mamerina ny fankaherezana amin'ny fianakaviana satria tsy mora moa moa namana sy ray aman-dreny olo tenaka de mankahery anareo fianakaviana jiaby izay amin'ny administration pénitentiaire misaotra tao trangam-piarahamonina kosa no anoizantsika ny fampalalam-baovao may ny folakandro teo nitra amin'ny fandraisan-danonana iray tao tsy adana dia arahantsika no rona tsary nitrangana hitrano teny tsy adana teny ny tolakandro teo mahita amin'izany ny espasitera ary tonga teny atoerana ireo mpamonjy vona namono ny afo hatreto aloha tsy mbola fantatra mazava izy tena ny andohany izany
ho an'ny fikambanana bamma kosa nisy nivalan-dresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny hôtel Le Louvre Antanina reniny fa nampanazavana nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety ny fikambanana bamma androany izay mikasika ny tena antony izoroan'izy ireo BAM dia tsy miditra mihitsy amin'ny raha nasa tsirairay izay mambra ato amin'ny BAM fa kosa mametraka ambony ny zava-drehetra ny ai ny olona mambra ato amin'ny BAM fa zay manana fizivana zay inonay fa ifanomentanana aminay dia milaza mazava tsy ampiambambana izahay fa ny BAM dia manohitra tanteraka ny fampitahorana aradrara ny olona manao zavatra aradrara amaranantsika ny fampahalalam-baovao totosa omaly tao amin'ny FJKM Ambotra Rahaba ny fankalazana ny 7 taona ny sabaty na tsinjo andian'ny 420 arao arany fanampanazavana totosa omaly tao amin'ny FJKM Ambotra Rahaba ny lanonam-panokafana ny jobily 7 taona ny sampanampanazava stily ary betsaka ny namaly ny antso nanotrina ny lanonam-panokafana moavona ianareo hanaja izany ary ankatony fandanina rindra vonina ba ianareo ekinareo va fa zava-dehibe ny fiainana mahampandrefana samy tompo sy ny fijorovaolombelona eo anivon'ny fiangonana izay niantsona anareo ekinareo va izany dia izay ihany koa raha tompoko lasy tompoko vavy masaka azo natolotra anao anio ankasitraina anao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko